Valomerabantsika tsy araray avy indray amin'ity alahady maraina fa 10 volana oktobra ity, ary misaotra an'Andriamanitra isika noho ny famindram-pony izay arotsany amintsika isan'andro, ary ihany koa mbola ahafahantsika miaina ankehitriny mandray ny fahasoavany. Alohan'ny dirantsika mofinaina ny dia vavakisika. Ry Tompo-Andriamanitra eo mbola velom-pisaonanao zahay fa mbola nomena izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny teninao. Misaotra anao koa izay mitaonanay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba handinika ny teninao, ary koa mba hanavao ny fomba fanaonay sy ny fomba fisainanay, ary ny fanoloranay tena eo aminao. Mety tena tovo mety izenao hiteny manoloana anay, ary anjakao ny fonay mba ho fo lonaka tokoa hipoiran'ny teninao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao ilay vatony lavina. Alaina amin'ny Asapôstôly 4:1-12 manao hoe: ity ny vato izay nilavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro. Ity ny vato izay nilavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro. Amen. Tamin'ny fahasahiana masina sy tamin'ny herin'ny fanahy masina nolazain'i Petera tsy tamin'ny tahotra manao hoe: ry mpanapaka ny vahoaka sy loha olona, raha adinony izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamina nasitranana an'ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra ozy izy sy ny olona rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nombohanareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty koa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto imasonareo. Ity no vato izay nilavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Hitantsika izany tenin'ny ny Apôstôly Petera zany amin'ny Asan'ny Apôstôly 4, ary nampitola gaga an'ireo mpitarika jiosy io fiarovana feno herim-po nolazainy io, no heveriny fa resin'ny tahotra sy ny henatra manko ny mpianatra rehefa entina eo anatrehan'ny Sinediona. Tsy izany anefa ny zavatra niseho fa niteny tahaka ny fitenin'ny Kristy ireo vavolombelona ireo, nataony tamin'ny hery nandresy lahatra izay nampanginany fahavalony izany. Ho ampitenenana mahazatra ny mpisorona no nampiasan'ny Petera eto, nilazany amin'ilay vatony lavina ny mpaminany. Kristy mihitsy koa raha niteny tamin'ny mpisorona sy ny olona indray mandeha, dia niteny hoe: tsy mbola mivakinareo va niteny eo amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nilavy mpanao trano izy dia izy no efa natao fehizoro, ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho toritory fa nazovo ny anjerany dia ho mongomongo. Ao Mateo 1:20 misy an'izay. Rehefa mandray ny tenin'ny apôstôly tsy nisy tahotra ny mpisorona dia fantany tsara fa niaraka tamin'i Jesosy izy roalahy. Izany hoe ny fahitana an'ilay risika teo aminy sy tsy nisalasalany dia avy tamin'i Jesosy, ahita teny aminy izany. Izao ny voasoratra mikasika ny mpianatra teo amin'ny iovan'i Kristy tare rehefa nifarana n'ilay toe-javatra mahagaga ozy izy hoe tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany, Jesosy irery ihany. Ireo teny telo ireo no mifono tsiambaratelo ny fiainana sy ny hery izay manamarika ny tantaran'ny fiangonana voalohany. Rehefa nandray voalohany teny Kristy ny mpianatra dia tsapany fa mila ny Kristy izy, ary Kristy no ivon'ny risika rehetra, ivon'ny fanantenana, ivon'ny hery rehetra nananan'ireo mpianatra ireo re. Jesosy irery ihany no nataony ivon'ny zavatra rehetra ataony sy natonga azy tsy mba nanana tahotra na teo amin'ny zavatra izay nampanaoviny Kristy azy na hatramin'ny nahafatesany azy, tsy mba nataony zavatra ho nifikirana nany amin'izao tontolo izao, fa nitokiny tokoa fa efa manana an' Jesosy izy. Mba ao aminao anie izany teny izany anio, ho teny filahatra tokoa ny hoe Jesosy irery ihany.
Aoka ho Jesosy irery ihany no andoha alian'ny lohalika rehetra, ary izy ihany koa no fototra ho vato fihizorany finoantsika. Amen. Indrindra masina tsara indrindra, mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay mankahery anay mandrakariva. Mamerina ao an-tsaina ihany koa ny dingana nataon'ireo apôstôly ireo, izay ankehitriny izay mpianatra ao ihany koa dia mangataka ny herin'ny fanahinao masina. Mba ahafahanay mijoro mandrakariva ary tsy matahotra satria manana anao amin'ny fahafenoana izay. Ampio izahay mba metraka mandrakariva, fa ianao rery ihany no tokonay sy tanjakay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.